mametraka anay am'izay fahazahoana mandeha mitady karaha mba teneninareo nieny a dia tonga eto zay dia miandry eto zahay a rehefa miteny nienity hoe a andeon zareo fa Marina tsara zay e. Aí vai nada. Zahay hoe mpanao gazety ka mba hijery resaka am'zareo dia ohatsy ao zareo fa ery amin'ny camp dia ozy izy aho hoe andao ary poeny amin'ny camp dia niteny le commissaire divisionnaire avy eto sy le colonel anankiray lieutenant colonel hoe tsy mahazoko mandeha makeny ntsony nareo fa efa nisy mpanao gazety efa nandeha teny dia hoe iza ny mpanao gazety tonga teny dia ozy izy aho hoe efa nisy teo a ary voaingina teo no miverina dia zay ho aho a tsy mampaninona zay mpanao gazety nandeha teny fa zay koa misy groupena mpanao gazety anankiray koa ty tokony mandeha makeny ka ny asanay dia miteny hoe ianareo maramila sy ny autorité dia manampy anay amin'ny asanay zay ny fahalalana amin'ny asa fanaova gazety ka miteny aminareo zay andehana ary teneny ny olona eny mba azahoanay miditra eny hiresaka aminareo satria zay mitady vaovao fa ilainy vaovao ao am'izao zavatra mafana mikasika ny somamanina izao dia niteny zareo teo mihitsiny hoe tsy azonareo atao mihitsy mandeha makeny andehana ho fa ny asanay nge ho any manery anay e ny lalàna ny asanay ny manery anay andeha makeny dia ozy izy hoe avelao ozy izy andeha iny zany lasa nandeha iny tsy fantatra zay nateo fa izay natao fa ny insiste izy zany fa efa misy listana mpanao gazety zany nataony zareo handeha hoeny a fa ny sisy ony tsy mahazo mandeha makeny Nisy vaovao zany renay tary amin'le vahoaka tary a soitan'le resaka fitrandrahana ozy izy le olona tany hoe hatramin'izao any ka mbola mitoy zareo mitrandraka efa niteny zany gouvernement amin'ny conseil de gouvernement alina hoe ahantona le fitrandrahana dia ao anatin'ny asanay zany sarotra ny ino avetrany an'le olona mba tsy ho diso le vaovao ivoaka dia tonga zany reto journaliste reto a mba hanao recouvrement mba hijery hoe niato tokoa sa tsy niato a le fitrandrahana natao a eny amin'le toerana dia mba mangataka zany zay hoe mba hoeny amin'le toerana mangataka iaona sy resaka tsy azo tompona ndraiky ia efa eninay nareo fa ho azo fa ho tonga dia nanontany responsable ny société zahay hoe mahazo makeny ve zareo dia tsy mahazo makeny ny valiny ka société io misy tompony dia natiny zahay eto zany a mametraka autorisation mialoha 24 heures mialoha zany raha ohatra ka andeha eny amin'ny site zany zay no ka nareo raha ohatra ka misy autorisation any dia aseho anay hojery anay carte de presse autorisation maninona nisy mpitandra filaminana teny efa nisy mpanao gazety nakany nahazo autorisation zay ny autorisé ny zareo satria efa nandalo tao amin'zareo dia nentiny zareo teny a dia niverina zareo rehefa vita ny teny fa ny ankoatran'izay ozy tsy misy ianareo mbola tsy nahazo taratasy hoe efa suspendu le eninay iny tamin'ny raha tamin'ny vaovao fa eninay iny hoe suspendu antikan'izany ve mbola manam-pahifanao le sonoa zany suspendu iny sy hoe androany koa zareo ngamba dia fieritreretako azy tsy tonga dia hoe miala teo io engin io na hoe modia nareo fa efa suspendu izy dia dikan'izany zany a efa tsisy mitrandraka tsony aho tsisy fitrandrana mandeha tsony tena zavatra tianay zany a anamarina an'le vaovao zay hoe tena
suspendu tokoa le Tena sady tsisy suspendu fitrandrahana. zany hoe tena mihoatra lavitra an'izany lasa diso anay le vaovao eniny le olona vaovao na tamin'ny sa hoe tsy maninona raha diso le vaovao tamin'ny conseil de gouvernement nivoaka i vaovao izay vaovao zay zany tsy inonareo hoe marina le izy fa amarinareo Amarinina olona pare zany coupement. miteny hoe vahoaka somamanina dia miteny hoe tsy mbola mifarana le izy satria mbola mitoy ireo mitrandraka zahay zany maha-professionnel dia hoe ndao amarinina ary sao dia diso le vahoaka ny somamanina colonel ny tena fanao ny mpanao gazety zany a dia manao recoupement ary zay zany le recoupement takiny filoam-pirenena ho tokony ataon'ny mpanao gazety a dia anao an'izay zay androany dia tsy azonay atao tokoa ve zany bon za zany tsy manakana anareo andeha eny sisy problème manay io fa saingy hoe sur autorisation ny makeny a mila taratasy ary apetraka 24 heures mialoha fanazavan'zareo dia zay zany no mahatonga anay eto fa za tsy maro resaka fa tsy afaka baiko ny sinoa ve zany colonel sa sinoa nga manome baiko anay koa ny tompony orinasa ka ny tompony asa reto a tsy afaka le zay no atao tsy mihitsy ny mpanao gazety ary nambava basy ao anatina basy mahery vaika misaritava ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao a en position de tir zany laza ny ponina izay miona tamintsika teo fa mbola mitoly izy dia normal be zany raha hoe mila mahafantatra le vaovao aty an-toerana ny mpanao gazety normal zany raha tokony ahita ny zavatra mitranga ao marina nahoana moa ny tokony tonga dia hoe inona ny tenin'ny gouvernement na inona ny tenin'le fokon'olona fa zay no mahatonga mpanao gazety hoe manao recoupement mijery amin'ny tena zava-misy le fomba fanakanana le no miandro zany toerana zany ny zavatra nataony mpanao gazety androany dia ny hoe anamarina misy tokoa ve ny fiantonan'ilay fitrandrana nataony sinoa satria tsy zay ny fanambarana nataony poniny somamanina tamin'ity maraity tafiditra ho ahy sy question na principe na égalité fotsiny zany teneniko zany fa maninontsika ny tsy tafiditra